ny fivorentsika androany dia ombany fitahin'Andriamanitra ary androany dia ame voninahitra tanteraka ity fotoana ty ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka dia Jesosy Kristy izany. Manana lohateny lehibe tsika amin'ity maraina ity, mezaka ihany hitazona ora satria mbola misy fotoana lehibe koa rehefa aveo izay andraisantsika fijoroana vavolombelona mafonja dia mafonja. Dia raha Jesosy mba afaka manandra tanana ve antsika dia manao aleloia. Ny lohatenitsika ho an'izay mandray naoty dia storatery amin'ny kahienao hoe ireo fototry ny fandresen'ny zanak'Andriamanitra. Averiko indray ireo fototry ny fandresen'ny zanak'Andriamanitra. Vakitsika aloha ty jaona ity toko voalohany azafady jaona voalohany filazany tsara no soratany jaona toko fahadimy eo amin'ny andininy fa efatra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ilay tapany voalohany zay rehetra naterak'Andriamanitra maharesy izao tontolo izao. Lohatenitsika ho dia hoe ny ireo fototry ny fandresen'ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra zany dia raha hitantsika eto dia nateraka mihitsy ho mpandresy, satria maharesy izao tontolo izao zay naterak'Andriamanitra. Aleloia. Ninona zahatra eto amin'izao tontolo izao dia nateraka ho mpandresy ianao, mandresy ny fahantrana, mandresy ny aretina, mandresy ny olona manohitra anao, mandresy ny fampisaviana, mandresy zay karazana rehetra eto amin'izao tontolo izao hatramin'ny ranomasina sy ny rivotra izy, hatramin'ny accident mety iseho tampoka izy, dia zay zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia nefa napetrak'Andriamanitra ho mpanjaka isika, satria zanak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ny anabavy rehetra dia mahazanak'Andriamanitra dia mpandresy izao tontolo izao. Ny rahalahy rehetra mahazanak'Andriamanitra dia mpandresy izao tontolo izao. Ary ny fiangonana Jesosy mamonjy dia fiangonana mpandresy izao tontolo izao, nateraka ho mpandresy. Kaky ny olona tsy indray ary mametra mpanontaniana fa maninona hatramin'ny ka hatramin'izao mbola misy ady foana eo amin'ny Jesosy mamonjy, satria ny fiangonana Jesosy mamonjy dia tena halany devoly mafy. Ka raha hatramin'izay ka hatramin'izao misy ady dia hatramin'izay ka hatramin'izao koa tena andresy foana. Azataitra hoy matetika mantsy ny olona hoe ny Jesosy mamonjy ane mbola tsy teraka dia efa nanatrika ady fa nandresy. Tonga teto Antananarivo Révérend Daouda mivady dia nizara trakta teny Analakely mba hitoriana teny ato amin'ny stadiny Cheminot. Nanao fangatana izy, zany hoe mbola ny ekibo mihitsy ilay Jesosy mamonjy mba ahafahana mitory teny ato amin'ny stadiny Cheminot ato Tanimena. Fa tonga dia nilavo ny be an-tanàna, tsy azo atao zany, tsy azo asiana fiangonana hafa eto amin'ny taninay tsy azo atao zany fa resin'ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia mandingana be rehefa teraka ilay Jesosy mamonjy dia nikatona ny fiangonana tamin'ny 4 taona lasa zay. Adogoavana zany hoe mikatona ny fiangonana 4 taona lasa zay, fa isaoran'Andriamanitra, fa nasian'Andriamanitra ministra vaovao tao amin'ny ministeran'ny ady-tany, ary zanaky ny Jesosy mamonjy zanaky ny seatety taloha no lasa ministry ny ady-tany. Dia io no nampiasain'Andriamanitra ary nametaratasy anay mba hisokafa amin'ny fiangonana indray. Mandresy foana aza misy miala zany, aza misy mietsiketo, fa raha fiangonana hafa zany dia efa rava.
firifiry moa fiangonana ny orina teto fa rehefa nikatona dia nisosokatra itsony fa ny fiangonana Jesosy mamonjy nandresy ary mbola andresa tamin'ny farany samy miteny hoe tsisy miala eto satria fiangonana mpandresy ny fiangonako. Amen. Ny refototra fandresen'ny zanak'Andriamanitra misy enina izy reto a dia tsy haiko hoe iza no ajanona ry iza no entina. Alleloia. Voalohany a dia fananana an Jesosy a no anisany anankiray a mitondra fandresena ho antsika. Romana 8:7 amin'ny anaran'i Jesosy. 8:7 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia iza izany? Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Manoatra no mpandresy. Dia amin'ny Korinthiana voalohany 5:7 dia izy hoe isaorany Andriamanitra izay manome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Anisany anankiray voalohany zany raha misy zanak'Andriamanitra tia andresy eto amin'ity fiainany ity dia mila manana an Jesosy izy, mila miaraka amin'ny Jesosy foana na iza na ny ampianarana izy dia mila miaraka amin'ny Jesosy, manao voyage izy mila miaraka amin'ny Jesosy, any am-pandriana izy mila miaraka amin'ny Jesosy, na iza miasa ho an'Andriamanitra izy mila miaraka amin'ny Jesosy. Misy karazan'olona tsy misaraka amina pistolet, misy karazan'olona tsy misaraka amina odigasy eny amin'ny vozon'akanjony, misy karazan'olona tsy misaraka amin'ny garde du corps, reny no ianteherany. Fa itsika kosa ilaina tsy misaraka amin'ny Jesosy. Na iza tsy misaraka amin'ny Jesosy dia na iza koa mandresy ianao. Amen. Azalana mihitsy Jesosy fa eto miaraka aminao. Rehefa anao voyage anao dia mivavaha aloha mandeha, rehefa atory anao dia mivavaha aloha matory, fo maraina anao dia mivavaha mba hiandehananao miaraka amin'ny Jesosy mandritra ny andro manontolo any am-pianarana, ao amin'ny toeram-piasanao, ny fivarotanao, aloha manokatra ny fivarotanao ianao dia milaza hoe Jesosy aoka hiaraka amiko ato am-pivarotana ato anao, miaraka amin'ny Jesosy mandresy ianao. Amen. Faharoa dia ny andresentsika ihany koa fototra faharoa dia zao a ny finoantsika. Alleloia. Amin'ny Hebreo 1:10 zao mivoalaza ny tenin'Andriamanitra, io finoana io ry havana dia mahatanjaka dia mahatany, mitondra fandresena goavana. 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy, manomboka amin'ny 2:30. Arinona koa no lazaiko fa ho lanin'ny andro raha miresaka amin'ny Gideon, Baraka, Samson, Jeftao, Davida koa sy Samuel ary mpaminany telo amin'ny 34 izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa fahamarinana na teny fikasana, nanakombona mivavany liona, namono ny fidedadedany afo afaka tamin'ny lehilatsabatra dia raha Jesosy nampandositra amin'ny miaramila ny firena hafa resaka finoana ry havana dia ny finoana dia vatokina ao anatiny fo. Ny ten'Andriamanitra eto hoe inona nandresen'iry Davida, inona nandresen'iry Samson, inona nandresen'ireo mpanompon'Andriamanitra marobe, nanana finoana tao anatiny izy. Ny dikan'izany dia natoky an'Andriamanitra izy manoloana ny adiny, ka na dia nisy afony dedadeda iza teo amin'ny Sadaka sy Mesaka sy Abednego dia nino izy fa hamonjy azy ao Andriamanitra dia nasa izy ary dia zao tsy naninona aza ny afo zany, tanteraka tamin'ilay tena hoe na dia mamaky ny afo izy nao tsy homay, nandesy fanjakana. Amen. Fanjakana ray manontolo mihitsy, firenena ray manontolo mihitsy, resy no finoana. Iry Josafata dia nanana finoana, iry Ezekia dia nanana finoana. Izany finoana tao anatin'izany tsy nampiamotra azy nanoloana ny ady, resy ny fanjakana, fanjakana Siriana resy.
raha manana finoana ianao mahavita zavatra lehibe satria izay meny dia mahita ny voninahitra Andriamanitra rehefa mivavaka dao dia aza misalasala. Alleloia. Jereo tsara i Davida sao voalaza ny tenin'Andriamanitra nanana finoany Davida raha niady tamin'ny Goliata. Tonga tany amin'ny ady Davida nisy lehilahy anankiray natao Goliata izay niantsy ady ninananana niantsoantso vazavaza tamin'izato feo goavana dia goavana nampiseho ny vatany nampiseho ny fitaovam-piadia. Miaramila ny Saoly rehefa nahita ny Goliata dia lasa nitsoaka daholo. Fa Davida kosa milaza iza moa ireo lehilahy io, iza moa io izay miaiky miaramila an'Andriamanitra velona. Nanana finoany Davida dia hoy Davida milaza hoe alefa za no hiady amin'io, fa iza moa io. Ry havana ilay finoana tao anatin'ny Davida no nety niady tamin'ny Goliata. Alleluia. Manana finoana an'Andriamanitra. Le mendralany zany finoany Davida zany ka ozy izy ny rarany iry le kely ty ina nataony Giaty o le roa andeana miverina mody any eo miteniteny foana eo hiady hiady miavinavina mihitsy ianao mahatonga anao aty nataonao izao reny orintsika reny zany lazainy rahalahin'ny Davida ohatra mampiemika amin'ny finoany Davida nampilatsaka amin'ny finoany kanefa Davida dia toy nino atrany e tsy maintsy resiko lehilahy tsy mifora io. Ny an'ny iry Saoly ny amin'ny miaramila ny Saoly rehefa hiady tamin'ny Goliata dia ny zavatra nijereny dia nilefina ny sabatra ny abehan'ny Goliata. Fa ny an'ny Davida kosa hafa mihitsy zavatra ra-panahy nijereny lehilahy tsy mifora io. Però Jesosy nisanizady verseranao mpanohitra anao miady aminao manao tsinitsina anao tady anapotika izay andravanao asa mijery momba anazy momba fiainany momba fahaizany momba ny hoe izy mahitahita izy manam-bola be izy tahaka an'izao fa zao mijery an'Andriamanitra ianao. Jehovah iado anao fanao kosanginy. Ozy indray Saoly tamin'ny Davida or Davida kely tsy toanao io ianao ny mbola kely ianao ny mpiandry io ndre ary io lehilahy io efa za tady io no zany aleo ianao tsy niady. Fa Davida kosa nilaza hoe zany mpiandry io ndre liona sy mibera ny vonoko io lehilahy Goliata io dia ataoko tahaka anankiray amin'ny liona sy mibera. Nizaniza mampalemy finoanao dia mijoroa hatrany an-trano hoe tsy maintsy mandresy aho, tsy maintsy resiko ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy resiko ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Joroa hatrany mety ny olo atokantanonao mihitsy mampiemitra ny fononao, mety mipiray tanàna aminao tsy tafavoaka amin'ny ianao tsy miala amin'ny ianao tsy mandeha io fa mino an'Andriamanitra tahaka ny Davida ianao. Rehefa tonga teo anateny Goliata indray Davida dia mbola lemeny Goliata ndraiky nlaizany hoe fangaza alika anao toy ny lampeny avy meko amin'ny voro manidina ny fatiny lahy. Fa mbola nahiry ilay finoana atao anatin'ny Davida ka miteny hoe ianao manatona amin'ny zavatra sy ny lefina ary lefipoy fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Anio no anomezako ny voro manidina ny fatiny Filistina eto amin'ity toerana ity. Avy hatran'ilay Davida dia nakeo amin'ny laharany miaramila ary nalefa ny atsavo-tady maty ilay Goliata lehibe no finoana atao anatin'ny Davida. Manana finoana an'Andriamanitra fa zay manam-pinoana dia andray fitahina androany, zay manam-pinoana dia andray fanasitranana androany, zay manam-pinoana dia tsy maintsy mandresy. Hoy voalaza amin'ny ten'Andriamanitra mifakitsika teny amboalohany fa zay rehetra raha teraka Andriamanitra dia mandresy zao tontolo zao ary fandresena zay hoentina maharesy zao tontolo zao dia finoantsika zay ka miainga anao dia miteny Jesosy ao minao fa miaraka amiko ianao tsy maintsy mandresy aho.
terao jesosy fa ny olona zay mianana ka miteny mety andresa mety tsy andresy aza manapohandray zavatra avy amin'ny tompo izavo meny fahositrany izy androany atsangan'ny tanana izavo meny fa ivany olana anazy atsangan'ny tanana amen faharoantsika fahatelotsika noetintsika mandesy eto amin'ity fiainana feno ady ty fiainana feno inona hoe feno ady miady amin'ny kapoka miady amin'ny fahorina miady amin'ny devoly miady amin'ny dahalo miady amin'ny mpanendaka miady amin'ny mpamakitrano miady amin'ny mpandroba miady de fahatelo ny fankatoavatsika tenin'Andriamanitra amen fankatoavatsika tenin'Andriamanitra ankatoavany tenin'Andriamanitra fa ny olona mankato tenin'Andriamanitra de tsy azozongosonina mandresy Mateo toko fahafito fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mahafinaritra ty teny Jesosy ty 4:20 manomboka amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 5:20 ko amin'izany nazovino mandeha izany teniko izany ka manatanteraka azy dia hoarina amin'ny lehilahy kendry izy izay nanorina ny trano teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranon'orana ka nisy rika be sady mifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy mare tsara toroventsika rehetra zavaty fankatoavana fanatanterahana tenin'i Jesosy lasa mafy be anao alleluia nizaniza ozy izy mandeha zany teniko zany ho Jesosy aty mahazo azavaty ty jereny mandeha zany teniko zany de mankatoho manatanteraka de zao tahaka ny lehilahy anankiray izy manorina trano teo ambony vatolampy eo tsara eo ambony vatolampy ny nandrenany trano avy ny ranon'orana nisy rika be namely ny tafio-drivotra rivotra amin'ny fofofo fa tsy mampionjina azy akory zany ankatoaviny tenin'Andriamanitra rehefa aza mijangajanga dia aza mijangajanga aza mangalatra dia tsy mangalatra ianao aza mandainga dia aza mamandaingana sena tena zava-tsarotra izy tazomy foana amin'ny fahamarinana alleloia rehefa mankatoava ny ray sy ny reninao marajany ray sy ny reninao arao zany fa lasa mafy be nao Andriamanitra miady aminao amin'ny fahavalonao rehetra miady amin'ny fantananao mandresy miady amin'ny aretinao mandresy tahaka ny tanana kiray izay mioriny ambony vatolampy ianao mafy be zany tsy miontsony zany tsy mety resy zany ianao ngamba zao matahotra sao de resy ny fiainany ty za ty miatsy mandeha zany mivarotra ny amenakavy zany tsy mandeha zany fiainany sao de resy ny fiainantsika tsy riavana ankatoavy ny tenin'Andriamanitra fa tsy resy ny fiainanao fa andresy ny fiainana ary anokatra lalan'Andriamanitra hitahiranao dia andeha ndray ny asa ny tananao andeha ndray izay rehetra ataonao ankatoavy ny tenin'Andriamanitra mila mankato jereo ane tahaka ny lehilahy anankiray manorina ny trano teo ambony vatolampy alleloia tahaka n'izany olona mpankato tenin'Andriamanitra lasa mafy be lasa inona de ozy izy fianakay tena mafy be nareo ranga niverina fa tena perte nareo teny fa tena ohatra ny lasa niakatra indray de lazay vo zay le trano amin'ny vatolampy hoe de raha Jesosy mamely ny rivotra mamely ny tafio-drivotra mamely ny orana ale poka zay poka aleo irefitra zay refitra
fa tsy mihotsy ianao, mandresy foana ianao, mandresy foana ianao, ankatoavina ny tenin'Andriamanitra ary aza mba miady amin'ny olona mpankatoa tenin'Andriamanitra, aza mitetateta, aza maninona hoe aza mitetateta alohan'ny miady amin'ny olona anankiray ianao, dia azany hoe ny bika sy ny momba anazy nijerenao hoe dia le mahika eloatra ny taolakatsaka ity ve fa tandrema fa namahika eloatra ny taolakatsaka izy io olona mpankatoa tenin'Andriamanitra io, tsy resinao zany. Amen zany rahalahy. Aza mijery hoe io ve aiza zay mba mpanohana an'io, io angamba fianakaviana amin'isitra sa io angamba manana havana any amin'ny tahaka an'izao, aza izany nijerena. Ho anao zay mpanenjika zanak'Andriamanitra, ho anao zay mpanao tsinitsiny, aza io ve zay vehivavy io ve aresy io anga tahaka an'izao, aza izany nijerena. Fa jerefo fa raha makatoa tenin'Andriamanitra io, na vehivavy io, na mahikely tahaka ny taolakatsaka, na potakely io, rehefa makatoa tenin'Andriamanitra io, na manana mahitahita io, na tsy manana io, zao ihany miady ho azy Andriamanitra. Amen, miady ho azy Andriamanitra. Ny tontolo zay mandehany aminazy, ny tananao indray no ho tapaka eo, ny volanao zay mitotona rehetra amelezana azy, fermaina fotsiny tahaka ny siramamy natorakambo zany. Aza miady amin'ny olona zay mankatoa tenin'Andriamanitra. Mety hanana fitaovam-piadiana maro anao, hanam-bola ianao, manana sandy be ianao, manana tisserie ianao, fa izao zanak'Andriamanitra io tsy maintsy mandresy, satria Andriamanitra miady ho azy. Hoy Andriamanitra hoe io ane zanako hoe mankatoa ny teniko io, fo miteny hoe tsy miasa lahady dia tsy miasa lahady io, fo miteny hoe mandeha mamonjy fivrina dia mandeha io, ampahafolo-karena dia manao zay teniko rehetra rahany io, tandremo izy Andriamanitra fa zany ao an-damosiny io. Dia teneny hoe aza mitetateta, teny malagasy ane zany sambatra ianao, naterako ampandresy ianao, manana finoana aoka hiaraka amin'ny Jesosy atany an-trany, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra amin'ny atsimpiriany. Aza misy avelana dia kely akorazy, raha mbola mamaky baiboly ianao, hitanao tenin'Andriamanitra ty, tonga dia arao zany fa milaza aminao, mandresy ianao. Aleo amely zay amely anao, aleo amingana zay amingana anao, aleo amely tahaka tsy hita maso mitady amely tahaka tsy hita maso, fa izao tsy rava zany ianao, tsy potika zany ianao. Amena dia amena dia amena mafy be zany. Izavy ny teo mpandresy rahalahy sy rabavy, ankatoavy fotsiny tenin'Andriamanitra fa miato anao Andriamanitra. Zay le Jesosy mamonjy zay, taritana foana ny olona ankatoa tenin'Andriamanitra. Mety tsy misy an'le évangile de prospérité, eo tahina fotsiny ianao, zao fotsiny ianao, tavavoaka fotsiny fenao, hipoka ity hipoka iry, fona aminareo fa ny anay izay nampianarina hatrany am-boalohany, nampianarina hatrany am-boalohany ihany, fankatoavanao tenin'Andriamanitra ferahanao amin'i Jesosy, fananana finoana dia mipoka eo. Amen. Fa virintsika zao azafady, ny fifankatiavana, alleloia, fa efatra ny fifankatiavana. Tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo, toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana kely tsika azafady, fa elatsika mipetraka dia mitsangana kely. Tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo. Tamin'ny Zeboloina, amin'ny anaran'ny Tompo, tamin'ny Zeboloina izay azona rehefa nafika ka na niady tamin'ny fehidina samy hafa rehetra dia 5 alina izay nahay nilahatra tsara tamin'ny firaisakina ary tsy mba nisy ny roa saina. Mazo toerantsika, nilahatra tsara tamin'ny firaisakina. Ny an'ny Zeboloina eo ambony misy hoe Benjamita, ny sasany foko maro samihafa no nampanjakan'i Davida, niaraka tamin'i Davida, fa tena navan'Andriamanitra mihitsy Zeboloina. Fa Zeboloina dia marina fa hoe manana fidina rehetra izy,
mahay mampiasa fidina rehetra fa ny anazy kosa dia voafantana tsara mahay milahatra tsara izy a sady mirahina tsara. terao jesosy, terao mafy jesosy e. milahatra tsara tamin'ny firaisan-kina, ny raisaina tsara zay mitambatra vato. Firaisan-kina no hoe mitabetsy la mamba ka angamaro tsy vakinam-bo. Amen. Mila firaisan-kina, firaisan-tsaina tahaka an'izay mpolona engare mba ho tahaka izany mpitoroteny rehetra, ho tahaka izany mpanompon'Andriamanitra rehetra, ho tahaka izany mpeny rehetra, mirahina tsara, miraisaina tsara. Engare mba izay mpolona ty Jesosy mamonjy ty. Teo hitanao fa ombantsika Andriamanitra, teo mpandresitsika ireo fototra fandresen'ny zanak'Andriamanitra. Anisan'ny fototra fandresena lehibe riavana dia ny fifankatiavana. Raha te handresy ianao dia mila mifankatia mpivady, manao famena zay manambady rehetra tonga eto. Afa-tsy zay tsy vita soratra ihany, zay tsy vita soratra dia amin'ny herinandro mba misoratra daholo. Mbola tsy tena ara-dalàna ma, satria dia nazo mifananako rehetra misoratra amin'ny daholo hatramin'ny telefonina dia mahavadina koa mba soraty aminao e. Ny zanako rehetra ty telefonina ty misoratra amiko. Alleloia. Ty andesy ve le mpivady ao tokantrano, mila fifankatiavana ho resy ho aretinao tokantrano ao. Ty andesy ve le mpiray-tam-po, mila firaisan-tsaina, mila mirahina dia ho resy io tsy fisira io. Terao Jesosy. Ty andresy ve ny Jesosy mamonjy, teo mpandresy ve ny Jesosy mamonjy. Atao hifankatia, ajanona fifosafosana, ajanona fifanaritsira, ajanona felonana, ajanona zava-datsy ny devoly zay miteraka fitsitokotokona. Andao iraisaina tsika rehetra, hifankatia tsika rehetra, hifandefitra tsika rehetra. Amena mafy be zandry. Laza aminao fa ho resy ny devoly, ho resy ny fahafatesa raram-panahy ary ho tahin'Andriamanitra adaolontsika rehetra. Averiko ilay ireo fototry ny fandresen'ny zanak'Andriamanitra. Ireny fototra reny tsy mandeha rery fa reny fondation reny misy vato kely, misy ciment, misy vy, tsy haiko koa zay ao anatiny misy moellon. Mitambatra zany rehetra zany mahatonga io trano tsara orona, ka zany mahatonga ny teny zatra maromaro aminao hoe tsy maintsy manana ny Jesosy ianao raha teo mpandresy. Mila manam-pinoana ianao raha teo mpandresy. Asa vela mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra raha lasarabary, ary mila mifankatia tsika raha teo mpandresy. Teo meny Jesosy fandresenana ianao. Terao Jesosy. Tompo arovitsy ho resia, fiheno mba tsy anjera hoe satria mafy tsara. Ta version ny tanana razavatsy, ta version no hoany ankenako kianao no mpamonjy azy. Alleluia. Tsika rehetra mianak'anira. Fafiritsika zao fadimy, ny fahamasinana koa dia fototry ny fandresena. Mahafinaritra le teny mpanompon'Andriamanitra teo, tazominay ny ambanivohitra anao zay izy ny fahamasinana. Teo zay andao mba ho tazomintsika eto Akorondrano koa zany fahamasinana zany. Ahoana rangana any ambanivohitra iza mahatazona an'izany. Tsika afaka mividy lamba tsara, manam-bola tsika, tazomintsika koa zany fahamasinana zany. Manao Alleluia Akorondrano aloha ny amin'izay. Tazomintsika atao amin'ny faritra andrefana, faritra
aleo tsy neny faritra misy amin'ny pasteur Richard fa ny Jesosy mamonjy rehetra hitazona amin'ny fahamasina Teopandresy amin'ny Deutéronomie 3:20 andiny 4:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy 3:20 andiny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah Andriamanitra nandeha teo afovoan'ny toby, fa Jehovah Andriamanitra mandeha eo afovoan'ny tobinao hanafaka anao sy hanolotra ny fahavalonao eo an-tananao eo amin'ny lohanao, ka dia ho masina ny tobinao mba tsy hahita zavatra maloto ao aminao izy, ka hialatsy eo aminao. Enao tsara zany, Andriamanitra nangataka amin'ny zanak'Israely aleo mba ho masina ny tobinao. Dia Andriamanitra no hanolotra ny fahavalonao eo amin'ny lohanao rehefa masina ny tobinao. Tianao ve atolotra Andriamanitra ho resy amin'ny lohanao ny fahavalonao? Manao famena raha mba tianao zany. Averiko indray, tianao ve atolotra Andriamanitra ho resy amin'ny lohanao ny fahavalonao? Aoko masina amin'ny tobinao, aoko masina ao tokantranonao. Asa velo tafidy zany fitsangatsangana zany tokantranonao fa miteraka ozony zany. Atsao tsara mivady aman-janaka ao. Amen. Dia hitanao fa izao Andriamanitra nanolotra anao ny fahavalonao. Asa vela isy filandratsana anatin'ny fonahoany. Alleluia. Asa miarakaraka etseroa hamasiny ny fiainanao dia atolo Jehovah ho resy amin'ny lohanao ny fahavalonao. Misy herin'ny fiainana masina mafy, alleluia, fa dia ny ratsy mba handresenao. Dia manao aleluia jiaby. Teny zava-maneno kaikaiky eo ihany. Alleluia. Amen. Fa dia ny ratsy rehefa masina ny fiainanao, mandeha io, mandresy io. Marina fa tsy dia manampaizana firy ianao, marina fa olona tsy dia makaiza firy ianao. Raha resaka vava tsy anaranao zany, fa manana fahamasinana, fa tsy maresanao zay be vava etseroa. Dia rao Jesosy tsy dia manampaizana firy ianao, nefa raha izany izy ampianaro ihany ny ankizy. Alleluia. Satria za tsy manampaizana, adala zay mitovy amin'ny dadany, fa ny ankizy ampianaro rehefa tsy manampaizana ianao. Dia aza matahotra, marina fa vehivavy ianao, ary olona manamaiza azy no adverseranao amin'ny zavatra mahazo anao, fa izao ihany manana fahamasirana. Alohany andenao dia mitenena hoe Jesosy diova amin'ny ranao hatrany tapotohatry hatrany am-paladia, hamasina amin'ny alalan'ny farahinao masinao, dia masy ianao, dia miangafa andresy ianao. Ho resinao fahavalonao, fahavalony aretina, fahavalony fantany, fahavalony jifisiny, fahavalony mpamosavy, fahavalony mpamorika rehetra, fahavalo zay mitady anapotika anao, fa vehivavy mandresy lehilahy mandresy ianao. Aza mitetateta amin'ny olona masina zany. Averendrele aza mitetateta, aza mitsapa vy mamay. Averendray zany, aza mitsapa vy mamay. Eo olona masina, zanak'Andriamanitra masina, masina ny fony, masina ny fiainany, masina ny fitafiny. Andeha ho tsapatsapainao piteo, ho asiko ataoko an'izao. Sao dia miady amin'Andriamanitra lahy ianao. Ry havana, afaka mandresy foantsika, mandresy ny fahavalontsika rehetra, mandresy ny devoly, mandresy zay rehetra mety adverseranao, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, mitsoroa amin'ny fahamasinana. Hamasiny ny fiteninao, aza mba miteny vetaveta, aza mba miteny ratsy zanjy, aza mba miteny zavatra tsy fiteny ao anaty anabavy sy ny reny, aza mba miteny zavatra tsy fiteny ao amin'ny olopady. Hamasiny ny fiainanao, fa zarana amin'ny garantia tsy maintsy mandresy ianao. Mila masina. Dia rao Jesosy farany
fa firitsika faran'izany fahenina ny fanahy masina tonga de efa aleloha aloha zany verset kely le era teo misy heriny fiainana masina mafy be kofateon'ny ratsy rehefa ny mandavalaka atoya eto ianarasetos akoskatarta avamaina mafo angovotra ny rafinao alleloia farany fanahy masina mety hoe reto jerosalema ambandram-panafinanareo hery afay amin'ny avo ary azo hery anareo amin'n'ilay tsamy fanahy masina aminareo alleloia ny olona manana fanahy masina ry havana tsy magnitsy mandresy de rao jesosy izavo mila an'izany fanahy masina zany ampitsara toko fahaefatra amby folo hitantarany ty tena za manokana aloha mahay tsenjery any ty fa tsy haiko nareo satria anisan'ny tantara tena manitona ary tsy mety lany amamina mihitsy izy de iavy samsona ny ady tamin'ny li aizarynareo zany samsona ny ady tamin'ny liona ta inona ny any sasany ray tantanana na hoe taitsandreo zay zany tanora miainy tsara venareo eo amin'ny andiny fadimy faefana amby folo de nidry ny samsona sy ny rainy aman-dreny nakany timina ary no tonga tao amin'ny tanimboloboka tany timina izy indro nisy liona no raha zay nerina taminy de nilatsaka tamikery tamin'ny samsona faray jehova ary liona tanora de nysamatsamahantaka ny fanamatsamaka zana kosa nefa tsy nisy nainanaina teny an-taniny alleloia mazava ve zany tantara zany hafa ihany rangamy manana amin'ny fanahy masina ary rehefa mivavaka ianao mba ataovy zava-dehibe mivavaka ho amin'ny fanahy masina amen samsona mbola tany akibony reny de efa feno fanahy masina tamin'ny fotoana izy andeha hidina any ambany vohitra tsy haiko anao ho any amin'ny faritsy izy inao aizy ho any timina de teo amin'ny tamboloboka anankiray no mifanena tamin'ny liona tanora hitanao zany liona tanora zany de liona tena ho amin'ny tany zany tanteraka tsy liona osaosana zany ka liona kely ny any sasany kadratraka izay de efa atahora misy kadratraka ao zatsy hoa liona tonga de efa io anga misy alaroalaro amin'izany liona zany fa ny any liona de sakafo ko androany sakafo androany jerena koa samsona tsy misy vangy tahaka ny biby hafa ny anaty ala any tsy mba misy tandroka tahaka ny moka matahotra ny liona na hoe nitondra hazo tahaka ny mpiazana tahaka ny hoe nitondra lefina tahaka ny mpiazana tsisy indiny ny ratanana fa zao any zanak'andriamanitra tsy maintsy mandresy jerena samsona tsy mitovy amin'ny biby lavalava be reny ka tonga de fatorany eo zay izy ny leona fa tonga de izy ny leny sakafoko anao androany jereny tsy misy fitaovam-pety tsy misy tandroka tsy misy nify tsy misy vangy tsy misy niny natanany samsona sakafoko anao androany tsy fantany fa misy fanahy masina anaty fanahy masina raha lasy anapavy repitoriteny fanahy masina mahazo atao atsirambana fitaovam-pedina fanosony ny asan'andriamanitra zany andrisentsika ny devoly zany amen asa miankina hoe tsy maintsy niditra sekoly biblika aho tsy maintsy mavaky baiboly 10 aho tsy maintsy mahay tsenjery toko sy andininy eo amin'ny 100 aho tsara daholo zany tsy maintsy manana saonao tsara taretakana koron-drano rahalahy tsy maintsy tahaka zao tsara daholo zany tsara ny fitaovam-pedina fa isary daholo de fitaovam-pedina tsara indrindra de fanahy masina
izavony ty andresany sangantanana bonitsara latsaka tamin'ny kery tao anatin'ny samsona faramasina ary afaka nanatona liony fa tsy mitsoka zany olona manana fanamasiny zany na alefa any ambody goavy izy na alefa any ambody tenimohitra izy na any ambody beaty izy na izanaiza vohitra andefasana azy tsy mitsokady zany na alefa manokatra mbola lasa foana tsy mitsokady alleloia tsy mitsokady raikitra miady tsy fatona nahatsady ray naadiny ray sasa tolona ambony ambany fa mifarany diavy ny samsona tao mivalany rano le liona ary samany avy atrany vita zay de kirazorazo ny valany rano le liona samatsamany samsona mora foana ny tanakeliny sy ny tongony tonga tena tsipiny tery maty fanamasina ao anaty raha teo mpandresy anao teo mifalaza amin'ny baiboly hoe fa izao mitoery eto Jerosalema tsy hoe mipetraka eo Jerosalema miainoaino fotsiny mipetraka eo Jerosalema mandeha mijery fripery mipetraka eo Jerosalema milalao telefôny fa mitoery eto Jerosalema mivavaka mivadianina manao alim-bavaka dia mirotsaka aminao fanamasa lasa vehivavy mahery anao lasa lehilahy mahery anao aleo avy zay ho avy fa resinao zany aleo tonga zay ho tonga fa mpandresy anao manao famainina zay teo mpandresy izavy mila mifanay masina androany atsagnan'ny tanana afaka mirotsaka androany eto amin'ity toeran'ity fanamasina ho an'ny tsirairay avy ary mivoaka mivaravara sy mivavadiny Jesosy mamonjy anao dia lasa mpandresy lasa mahery mandresy zao tontolo zao tsisy mahatohitra anao zany hoy volazany teny Jesosy anitsaka menarana sy maingoka izy andresiny rehetra nana favaro liona sy ny vipera diavinao mba tokotrao maingo sy mena rana itsahinao tsisy fahavalo matsanony amilonao amin'ny andro rehetra zay iainanao zanak'Andriamanitra mpandresy anao amen iza mila mifanamasa androany ho anareo zay mbola tsy manana ny Jesosy tonga eto io mahatonga anao resy lava atao ty tsy mandeha atao ry tsy mandeha makany Atsirabe tsy tafavoaka findra makany mandeha manao makany Sambava tsy tafavoaka andaoko ho any lary anao mbola tsy tafavoaka satria mandeha rery anao miady rery anao fa androany resy Jesosy ao anatin'ny fonao resy Jesosy anatin'ny fonao fa manao no mpandresy zay manana Jesosy makany tiliary mandresy makany siny anao mpandresy anao nazanaiza lenao andresy ny adi-piainana andresy ny fantrany anao tafavoaka amin'ny fiainanao manombo makato ny tenin'Andriamanitra fa ny olona mpankatò tenin'Andriamanitra tsy maintsy mandrisy naiza ny diana zany nandreseny iry Davida mpankatò tenin'Andriamanitra zany nandreseny iry Ezekia mpankatò tenin'Andriamanitra zany nandreseny iry Josafat zany nandreseny iry Abraham fankatoavana tenin'Andriamanitra fanamasina tena andresy zay rehetra isan'ny voninay bebaka amin'izao fotoana izao bebany amin'ny fahotanao mbola tianao Jesosy dia hiditra anatin'ny fonao izy androany mbola tianao Jesosy na dia mpanota matevikoditra eto amin'ity Antananarivo ity izy anao ninina fahotana efa vitanao na efa nahafaty olona folo anao na efa mpanara zaza ianao mbola tianao Jesosy ary vonina melanely koa Jesosy androany dia rehefa avy eo dia raha izy ao anatin'ny fonao dia mirotsaka aminao koa fanamasa dia manomboka androany vehivavy mpandresy anao lehilahy mpandresy anao tompo aza vela ho rery aho avereny hoe zany tompo aza vela ho rery aho tantana misandrina hoe tompo aza velo rery aho tantano amenesarinawe satria tsy mahay mandeha irery aho fahigana no any aherako
tahin'andriamanitra ny ianareo azonareo tsara ve ny toritentsika mpandresy zao tontolo zao dao tsika n'olo tena ho any Jesosy dia ho fenoana fanahy masany rehetrarehetra androany mety aminareo ve zany zay kelikely rehetra androany mahatatsaka tao zay osaosa rehetra androany mahatatsaka tao lasa vehivavy mahery fo lasa lehilahy mahery fo mahatanjahatsay alleloia tsy azozongozonina tsy mesy mahatohitra tsanganaritsika amin'izao fotoana izao averina nira dia rehefa aveo an'olo tena ho any Jesosy tsika tompo azavena reto mpanompon'andriamanitra reto no mpahondroso aloha kelitsika mpanompon'andriamanitra reto hazaka ho any reto tsara ihany azaveno re malorantena ho any Jesosy anao Jesosy ho atolotra anao fiainako avereno za mivavaka mamindra fo amiko tompo mamela ny heliko rehetra Jesosy o midira ao anaty mifoko anao mpandresy miaraka aminao Jesosy o akao anaty mifoko anao teo mpandresy tahaka an'ireto olona rehetra reto aho teo mpandresy tahaka an'ireo pasteur ambony eo ireo aho teo mpandresy hatrany an-tany aho midira ao anaty mifoko Jesosy o manjaka eo amin'ny fiainako Jesosy o mibebaka aminao mifoko rehetra aho mamela ny heliko rehetra inao Jesosy o averimbereno za mivavaka zany manao zay mpilatsan'olo tena ho any Jesosy verimbereno za mivavaka zany halleluja tsika rehetra angataka amin'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao hery lehibe ho anao za ny fanahy